zay ny eo amin'ny pejiny politika fa eo amin'ny sietry ny sosialim-bahoaka kosa indray dia fianakaviana maromaro manodidina ny 20 tafo eo no tsy manan-kelofa netsy Ambodivony. Androany no tonga nandrava ny trano sy ny anala ireto fianakaviana ireto ny vaditany. Andeha rojerisika avy hatrany ary ny sary. Mitaraina ireo fianakaviana etsy Ambodivony tamin'ny fanesorana azy ireo androany rehefa tonga teo ireo vaditany izay nitondra sy nampiatra ny didim-pitsarany efa nivoaka teo eo amin'ny 2 taona teo izay. Fanesorana ireo olona mipetraka sy fandrodanana ny trano misa efatra no voarakitra ao anatin'ny didim-pitsarany. Efa namoaka ireo entana tao an-trano ireo olona. Araka ny ambaran'ireto fianakaviana ireto dia tsy manana toerana leha izy ireo ary efa tamin'ny taona 770 izy ireo no nanajary ny tany ary efa nanao ny fangatana teny anivon'ny Sapandrara misahana ny fananantany. Eo andalam-pangatana izay efa taona maromaro. Manao zavatra ny fanjakana tsy moramora. Efa 5 taona no mipetrahana iteto ny ray aman-drenay. Za zany zao miteny aminareo zao avinanto no eto. Zanako zao raika amin'ny 20 taona za efa manana zafikely. Teto zany za zany niteraka namorotana izay 5 taona zay anando etra foana zay ty. Ao zao netra tanay vao tonga amin'ty mbola tsy voaloha vao tonga tsy haiko zay vao talohan'ny tamin'ny taona lasa zany mbola ao. Zay zany tena hoe miara-dalàna hoe manana taratasy nefa zay nanajary ny tany nandritra ny 5 taona. Eo am-pangatana io zay vao maika moa ny ampony teny filoham-pirenena hoe afaka angatana reo ny tany zay manajary ny ohatran'ny 20 taona. Eo andalam-pikarakarana zany zay efa nikarakara zay dia manohy ny teny président dia nefa zao ny zavatra misy. Tsy afaka nanatanteraka ny asa aman-draharaha fanao ny andavanandro ireto fianakaviana ireto izay mivelona amin'ny fivarotana ny masaka sady tsy manatrana araka izany izy ireo no very fivelomana. Tsy mba navela iaina aloha zay satria ohatra na miteny anareo zao dia mpanao gargoty mampiasa vola amina million manao findramam-bola amina banky isan-karazany. Nefa ny entako zao dia tena teneniko anareo afaka asehonareo mbola zao vola dia posiko mbola tsy mafety valeur volana 100 000 nefa masoko arenako 750 000 la makany atsena ny aty tanàna mbola tsy najaha potika daholo tsisy ninina azo atao. Tsisy zany mba hoe famindrapo hoe nangataka tamin'ireo aloha mba 12 heures satria any zany tsena rava le izy. Dia tiako tenena zany hoe raha mba nisy ihany fijerevana ny zon'olombelona mba tokony natateraka ny asa kely satria asa sakafo masaka zany hoe arina manahirana manarihana hoanina tsy lany. Dia zay tokony ataitamponay tokony rehefa nisy ihany famindrapo dia mba hoe navelana mitan'le asa kely aloha zany zay hoe zay tsy midonga hoe tsy hiala satria zoma ariva tamin'ny 10 ny taratasy vao tonga teto am-pelantananay. Zay androany tsisy fokotany hijerevanay hoe nandefasanay na nitarainanay androany latsinay ny asa tamin'ny 7 tonga teo sa tamin'ny 9 sasany tsy fantatro. Tonga nampiatra ny didim-pitsarana izay nivoaka ny 29 ny volana Mey 2024 nisy olo-tenany vatany. Fampiarana ny didy izay andravan'ny trano sy anala ireo olona mipetraka etsy Ambodivony. Nomen'ireo vaditany herinandro ireto fianakaviana ireto handrodanan'izy ireo ny tranony. Didy mivoaka moa zany dia hoe miala amin'ny tany daholo ny olona rehetra izay miokipe amin'ity tanàna ity démolition ravatra amin'ny tanàna zany. Izao moa zany efa nalaka maha-olombelona dia jerena zany efa nalaka zay na miala azy herinandro tsisy nangataka ny herinandro satria raha izay manjava an'io potipotika hainao moa izay misy efa manjava an'io izy dia mba mena nalaka zany botota ampakanay sy ny olona occupé amin'ny toerana teo mena herinandro izy zany anovany anitsika kely dia amierina androany zany zay mivery eto tao anatin'ny 7 taona izany hoe nanomboka ny taona 2024 no efa teny amin'ny tribunal ny raharaha ary ny taona 2023 no nivoaka ny didy izay nandresen'ny ankilany. Tsy fananana ny titra no namparesy azy ireo raha nambaran'ny solontenan'ny fianakaviana hatrany.